dia mbola amin'ny fifaliana trano androsoana tokantranotsika indray a amin'izao fotoana foy izay ifampahirezantsika amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra izao. Vavakisika misotranao Jehovah'Andriamanitra ray no miteny fampanantenana izay omenao anay isan'andro isan'andro, kanefa no fahoriana izay mianjady aminay dia taka ny tsy mahatoky ny teninao izahay, fa mbola ny ataonay ihany no ataonay. Azavela ho tonga amin'ny fahatezeranao izahay tambony, fa ny fanainao masina no kaiasa ndresy lahatra tanteraka anay mba ahafahanay mitaraina aminao sy mangataka ny famonjena mba hanarahanay ny dianao. Dia apetraka tanteraka ampelantanana indray ny fotoana foy izay fampahirezana eto, fa nahainao hanokatra ny masom-panahy tsiraray avy mba hinonay, fa tsy misy vahaolana afa-tsy eo aminao irery ihany. Tenena Jehovah fa miaino mponomponao amin'ny anaranao Jesosy, amen. Valy miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manonona ny fahasoavana sy ny fahitana ny tompo amintsika mandrakariva, manao hiatra amintsika ny fampahirezana miainga mandrakariva amin'ny Exodus 9 ary tsy afa-misaraka amin'ny hafatra lehibe nanafahan'Andriamanitra ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta tamin'ny 4 volana anisany na izay Paska, araka ny voalaza ny teny soratra masina. Resaka tetontsika hoe ny Paska dia tena fanafahana, fa ny Paska tsy mbola famonjena. Ary raha mahay mijery tsara ny tantara ao anatin'ny Baiboly, indrindra ny zanak'Israely izay babo tao amin'ny tany Egipta, tsy voavonjy zany anke ny zanak'Israely, afaka fotsiny izy atao rinin'ny fanafahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta, dia mbola nisy dia lavitra tsy maintsy nizorany. Ary matetika tsy hitsapan'ny olona vokatry ny fampanantenana pokaty ataonay mpitory filazantsara ny Paska dia fandresena hoe minofa fa maty Jesosy, nitsangana izy resy ny fahafatesana efa voavonjitsika, fa tsoa-kevitra tena mampidikizo ny olona zany rehetrarehetra zany, fa tsika tsy mbola voavonjy zany, fa famonjena no efa vita. Ary zay no engaviko atsika hoe tsy mahafaty antoka ny miaino, tsy mahafaty antoka ny mianatra. Paoly apôstôly dia nitenan'izany hoe fantaro ny zavatra rehetra azony mafy izay tsara, zany hoe mila mamantatra ianao aloha, fa tsy hetanika fanampy hoe ahoana tsy manaiky an'izany aho. Aleloha, mianatra. Rehefa avy eo anao mandray fanapahan-kevitra hoe ifikotra amin'ilay lasitra fototra ny ainanao hatramin'izay na mba hanana fanetretena alaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra. Exodus 9 verimberenantsika mandrakariva izay teny izay, satria teny fampanantenana no men'Andriamanitra ho an'ny olona ao anatin'ny fahasahiranany izy io. Kivy Mosesy, kivy zanak'Israely, kanefa dia ny teny tonga teny fampanantenana, fanomeza toky fa ho tanterahan'Andriamanitra ny teny izay naloko ny vava, ny takany teny izay nomena antsika ihany koa. Marina tamin'ny zanak'Israely zany, ary tsy maintsy marina amintsika. Misy fotoana voatendrin'Andriamanitra hanafahana, fa tsy herin'olombelona mitondra fanafahana, ary tsisy afaka irehire mihitsy hoe tena noho ny ataoko, noho ny heriko, noho fahefana ananako, noho ny maizy aho mitondra vahaolana eo amin'ny fiainako, eo amin'ny fiainan'ny fianakaviana, eo amin'ny fiainam-piangonana, eo amin'ny fiainan'ny firenena, eo amin'ity zao tontolo zao ity. Tsisy olona avelan'Andriamanitra irehare hoe tompony vahaolana, fa tsy maintsy Andriamanitra ny tompony teny farany, ary ny ahatonga ny olona anaiky ny fahefana faratapany, anaiky ny vahaolana atolotr'Andriamanitra. Zay ny tanjoran-kendren'Andriamanitra, satria rehefa Andriamanitra mitondra vahaolana dia miadam-pinaritra ny olona, fa tsy midiky zany hoe tsy andalo dia zavatra sarotra. Exodus 9:1 Aro Jehovah tamin'ny Mosesy, ankehitriny ho hitanao izay ataoko amin'ny Farao, tanako mahery no andefasany azy, tanako mahery no androany azy amin'ny taniny.
naveriny Jehovah ary namery teny tamin'ny Mosesy an-danandray miverina any Farao de lazao ary inona le afatr'Andriamanitra alefaso ny oloko, zany hoe afao ny oloko. De ilazao koa ny zanak'Israely fa ny tanako mahery no hitondrany azy hivoaka tao amin'ny tany Egypta. Fa ny zanak'Israely vokatra ny fahoriana mafy ny anjady taminy de tsy natoky. Ary araka ny resantsika io tsy mahametsina Andriamanitra satria mafy ny zavatra ny anjady taminy takany amin'izao vanim-potoana zao, mafy ny zavatra mianjady amin'ny olona amin'izao vanim-potoana zao. Tsy matoky an'Andriamanitra tsony ary tsy mahametsina Andriamanitra fa tsy mitsahatra izy nefa maneraka amin'ny mpanompony manome ny teny fampanantenana. De tahaka ny zanak'Israely tsy nino tamin'izany vanim-potoana zany, fa rehefa tonga ny vanim-potoana andraisan'Andriamanitra fanapahan-kevitra namoaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta takana daholo, na ny vavan'ny zanak'Israely na ny vavan'ny Egyptiana teo anatrehan'izany rehetrarehetra zany. Fa tsy mbola antsika zao ary na Mosesy ary mbola nisalasala tamin'izay vanim-potoana izay kanefa baiko nomeny Jehovah. Andiny 17 amin'ny Exodosy 9 ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy sy Arona ka nanome azy teny azy hoentina any amin'ny zanak'Israely sy ho amin'ny Farao mpanjakan'ny Egypta mba hitondra ny zanak'Israely hivoaka any amin'ny tany Egypta. Zay le teny fikasana avy amin'Andriamanitra, alefaso ny oloko, afao ny oloko. Marina zany eo anivon'ny tokantranontsika, marina zany eo anivon'ny fiangonana. Aza fatorana le vahoaka an'Andriamanitra, avelao izy ho afaka, aza teriterena afatra koa ho anivon'ny firenena. Raha misy manana toe-tsaina tahaka ny Farao, angeja, avelao ny olona ho afaka, avelao ny olona mba hiaina miadana fahazam-pahoriana. Zay ny afatry Jehovah. Ka Farao miziriziry angizy satria nieritreritra fa tena hoe manany fahefanananany tsy refeso mandidy teo alohan'izany miaritra fotsiny angizy zanak'Israely ary tsy isy mahafaty antoka ny miaritra fa manantena famonjen'Andriamanitra. Rehefa nijerevantsika nandalo Pasika isika de tantara lavabe amin'ny Exodosy 9 amin'ny Exodosy 12 fa teo ny fotoana anankiray voatindro mazava tsara fa 14 ny volana Nisanina zay filazan'i Jehovah azy Pasika vanim-potoana nanafahana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypta. Ary teo amin'ny vanim-potoana io tratra ny tery vaimanta tsy afa nanotra intsony Farao tamin'ny vanim-potoana io. Na de mbola ny faniriny Farao ary angeja ny zanak'Israely tsy sevitra satria raha mbola miziriziry izy miazona ny zanak'Israely loza amina tambo tsy misy toy izany no hiatra amin'ny Farao sy ny Egypta. Mbola voany matohan'ny Egypta ary hatramin'ny biby fiompy, hatramin'ny matohan'ny olona rehetra, hatramin'ny lamatoa ny Farao, mbola izay fotsiny ary navingana efa tsy zaka ny Farao tsony ka natonga azy nandray fanapahan-kevitra andodina ny zanak'Israely e mandeha aminareo mandeha. Ary zay le nresantsika hoe zay le herin'Andriamanitra tsy sitrapon'ny Farao nandefa ny zanak'Israely fa hery lehibe avy amin'Andriamanitra no nanery amin'ny Farao andefa ny zanak'Israely tamin'ny vanim-potoana manahoana, tsy talohany 14 volana Nisanina, tsy taoriana 14 volana Nisanina, fa tamin'ny andro voatendrin'ny Jehovah 14 volana Nisanina na anaikitra tsy vidy ny Farao fa io ny vanim-potoana fanafahana ny zanak'Israely ary nivoaka ny vavan'ny Farao mihitsy ny fanefahana fandefasana ny zanak'Israely ho afaka. Pasika io reo indrindra no asiantsika resaka satria nandalo Pasika tsika, betsaka ny tsy fitovizan-kevitra ao anatin'ny Pasika. Tsika tsy resaka n'izay hoe tena fa resen-dahatry ny olona fa inona voalazan'ny Baiboly, voalazan'ny Baiboly de fahafatesany le zanak'ondry tsy misy kilema le Pasika amin'ny arivany 14 volana Nisanina hamono ny zanak'ondry ny zanak'Israely, zany hoe mialohan'ny
idirana am'le faefatra ambifolo ny volana nisana tsy maintsy vonoana karakaray le zanak'ondry tsy misy kilema. Ary io le nyresantsika hoe misy fandraisana fanasan'ny tompo ary pasika nitandremana tamin'ny andro alina ao anatin'ny alimbavaka mandray fanasan'ny tompo ary tsy misy zay mpitondra fivavahana tsy anaiky fa io famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema io finanana nofony miaraka mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy ary ny raha tetina mitatabarovarana sy ny tolambaravarana ekeny ny kristianina rehetra fa io ny tandindo ny fandraisana fanasan'ny tompo io tandindo ny fanolorantena ho an'Andriamanitra ekeny rehetrarehetra io ary tamin'io vanim-potoana io ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra mba hanafahana ny zanak'Israely fa nisy fepetrana napetraka tao araka ny resantsika hoe rehefa tena nanjerevana nge fotoana lavalava nanomboka tany amin'ny Exodosy toko fahinana hatraty amin'ny Exodosy toko 12 ny fitaizahana ny zanak'Israely mba hankatoa an'ilay Andriamanitra zay niteny satria tian'Andriamanitra mihitsy ny ampiorona ny zanak'Israely atsapany fa olo mbo fidy manokana izy atsapany fa tena zanak'Andriamanitra izy ary ny zanak'Andriamanitra de asehony amin'ny alalan'ny fankatoavana ny tenin'ny rainy zay ny manamarika ny mahazanaka inona le tenin'Andriamanitra faefatra ambifolo volana nisana de pasika io mamono ny zanak'ondry tsy misy kilema ary eo ny vanim-potoana voatendrin'Andriamanitra tsy maintsy manaiky an'izay ny zanak'Israely fa raha vao tsy manaiky an'izay tsy misy fanafahana ho azy ary porofon'izany zavatra niatra to amin'ny tany Egipta zay nandre niafatr'Andriamanitra ialefaso ny oloko andeha anomboa ka na ny zanak'Israely na ny Egyptianina zay nyresantsika hoe tsy afaka ilaza mihitsy ny Egyptianina hoe tsy mino ary tsy matoky an'le Jehova ka tsy hisy fetraikany aminy le tenin'ny Jehova tonga taminy fa de miporofo rehefa nankatony tenin'Andriamanitra afaka rehefa tsy nankatony tenin'Andriamanitra loza amina tambo na tsy mino azy anio Jehova Andriamanitra io satria nieritreritra izy fa manany Andriamanitra manokana ny Egyptianina mieritreritra izy fa tsy anana fahefana aminy Jehova Andriamanitra fa io lay nyresantsika tsy mila ady hevitra zany rehefa tsy mino ny olona de veloha izy tsy ino raha mino ianao de tazomy ny finoanao fa Andriamanitra tsy maintsy manamporofo ny fisiny de miporofona teo anatrehan'izay fa na tsy natoky any Jehova ary loza amina tambo nanjo ny Egypta Farao sy ny Egypta vokatry ny tsy fankatoavany le tenin'Andriamanitra fa fanafahana kosa ho any zanak'Israely zay nankato ny tenin'Andriamanitra na lasa fisainana antsika ny hoe olona afaka daholy ny olona rehetra io nitondrantsika fanazavana taty amin'ny testamenta vaovao taloha de tena ohatrany marina mihitsy zanak'Israely angeny nafahana tao amin'ny tany Egipta nafahana tamin'ny fanandevozany nafahana tamin'ny fampahoriana teo ambanin'ny vahoan'ny mpitondra tsirefesy mandidy de Farao sy ny Egipta teo anatrehan'ny firenena heverina fa ho lehibe nangeja le firenena heverina fa madinika de ny Israely fa inona ny zavatra mitranga 14 nisanina faefatra ambifolo volana nisanina sady afaka teo ambanin'ny vahoan'ny mpitondra tsirefesy mandidy ny zanak'Israely afaka teo ambanin'ny vahoa fireneny dehibe fa tsy nisy herin'ny zanak'Israely fa tao mafonitsika anaiky raha vo Andriamanitra miditra tsehatra tsy mahafireneny dehibe ny fireneny dehibe io Andriamanitra io raha vo Andriamanitra miditra tsehatra tsisy afaka ilaza ho tsirefesy mandidy fa tsy maintsy tratra ny terivay-manta de inona mivokany raha ny testamenta fa taloha fotsiny jerevantsika de ny zavatra mitranga afaka ny zanak'Israely tamin'ny faefatra ambifolo volana nisanina zay mbola hidirantsika lalina satria tsy afa miala am'le teny fa neva isika fa ny zavatra mitranga de tratra ny terivay-manta ny Egyptianina nandefa ny zanak'Israely ho afaka fa ny manaitra
afatra napita tamintsika hoe raha vao tonga ny paska na ianao mitandrina fa 7 volana nisana na ianao mitandrina le nyresantsika zay tamin'ity taona ty fa 7 volana nisana 1er avril ifo 2 avril larobia ifolo lakamisy fa ny fanarahana zao tontolo zao ndray de ny asiny 5 avril zany hoe alahady ary lahady tsy miova isa taona kanefa rehefa tena jerevana ny paska de zao ny daty tsy miova 14 nisana fa ny andro miova ny fanarahana kristianina ny andro tsy miova fa ny daty miovaova kanefa Jehova tsy niteny hoe am'le andro tsy miova no atsirovana reo paska fa am'le daty tsy miova fa 7 volana nisana de io zany de fa mahalasa fisainana fomba hoana moa na tonga ny olona nandray fanapa-kevitra nanova n'le daty zay tsy avy amin'Andriamanitra fa araky ny fisainany manofo satria maro nisany manaiky an'izay de ny olana eo fanarahana an'Andriamanitra rehefa keny maro nisa de verina fao marina diso zany eo anatrehan'Andriamanitra ary ny baiboly de manamarina n'zany rehetrarehetra zany ary misy porofo be dehibe fa ny zavatra ny ekeny be sy ny maro fa nohatra ny tenin'Andriamanitra olombitsy ny manaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra fa na de anankiray ary miazona ny tenin'Andriamanitra rehefa marina de marina ary iny tsy tsapan'ny olona indraindray lasa fisainana ny olona rehetra de tena tia ny zavatra nitandremany nareo ve no iza nareo zay vitsikely no anaiky zavatra takan'izany tsika tsy hoe olombitsy de manao fananina andeha iazona foto-kevitra anankiray fa ny foto-kevitr'Andriamanitra zay ambarany soratra masina no tazomina de rehefa jerevana taty amin'ny testamenta taloha ny zavatra mitranga afaka ny zanak'Israely raha tsy mbola hitatsika taratra hoe afaka daholo ve ny olona rehetra satria tamin'izany vanim-potoana zany de mbola tandindona le paska le zanak'ondry tsy misy kilema zay ny vonoana na tonga fanafahana ho an'ny zanak'Israely araky ny fanapa-kevitra niraisin'i Jehova zay nivoaka teo amin'ny vavany Farao tery vai manta tanteraka taty amin'ny Exodosy 12 zay resahantsika de inona ny zavatra mitranga ny 9:30 hoe ary ny fomaram-bolalina Farao de sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra fa nisy fidradradrana mafy tany Egypta sady tsy nisy trano zay tsy nahafatesana de napaka Mosesy sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana mialahy ao mivaokako ianareo sy ny zanak'Israely ary mandehanaka manompo any Jehova araky nolazainareo ary ny ondra manosinareo sy ny ombonareo de entiko arak'izay fa nolazainareo ka mandehana fa mba tsofo rano de nandodina ny olona ny Egyptianina nampandeha azy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy maty avokoa zay rehetra ohatra mahalasa fisainana le Egyptianina tena mandany Jehova nanaiky ny 7 volana nisana nandefasana ny zanak'Israely ho afaka efa zavatra goavana ake zany le olona tsy matoky an' Jehova tsy mino le jaitlisa manaiky ny afatra Jehova 7 volana nisana ary efa asotanindreo andeha mahavarina le kristianina ndray izay tena mandray ny baiboly tsy manaiky an'le 7 volana nisana fa ny jaitlisa tahaka ny na de mafy ara ny zavatra ninjady tahaka ny Farao sy ny Egypta mandefa ny olona afaka eo zany mijerevantsika manahoana tandidon'izay paska zay taty amin'ny testamenta vaovao raha mijerytsika zavatra hitatsika de ny Exodosy 12 ny 13 ny 5:5 zanak'ondry tsy misy kilema de lahy zay ray taona no alainareo amin'ny orona iniosy izy ary roterizinareo izy hatrany ny 14 am'ty volany ity de amono azy amin'ny ariva fiangonana de ny Israely rehetra zay le zavatra tanterana amin'ny paska famonona ny zanak'ondry tsy misy kilema eo ny hijanona atsika zany arabaky tena izy tamin'izany vanim-potoana zany fa tsika tsy ambany lalana tsony satria tsy andetsika hitandrina ny paska ka zanak'ondry takan'izany no vonoana
fa zao tsika de efa tonga Jesosy de mijerytsika amin'ny fifandraisana le zanak'ondry amin'ny Jesosy Kristy. Fa zay ny voasoratra aty amin'ny andiny fahenina, zany hoe famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema. Kanefa io faefatra amby folo volana anisan'ny io ahoana ny filazan'i Jehovah azy? Tsy any Jiosy io, tsy any Israely. Andiny faharaiky amby folo, ary toy izao nataonareo raha mihinana azy, nivalahanareo voasikina ny kapanareo eny amin'ny tongotrareo ary ny tehanareo eny amin'ny tananareo, hoaninareo faingana izy fa pasika ny Jehova. Any Jehova le pasika, hoaninareo faingana izy fa pasika Jehova. Inona no hanina faingana? Le zanak'ondry tsy misy kilema no hanina faingana. Le zanak'ondry tsy misy kilema, pasika Jehova. Midikany zany mihinana ny pasika Jehova. Ohatrany misy vocabulaire hafahafa eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay. Hoaninareo faingana izy fa pasika Jehova. Fa meninona no hanina faingana? Le zanak'ondry tsy misy kilema zay hoanina faingana, pasika Jehova no ilazany azy. Fa ny vonoana le zanak'ondry zay vao azo hoanina na tsatsika. Fa aty amin'ny Exodosy toko 12 ny andininy fa 2:20 de nampanalainy Mosesy ny lolon'ny Israely ka hoy izy taminy: mandehana ianareo ka maka ondry ho anareo araka ny fokom-pirenenareo avy ka vonoy ny pasika. Aty indray zany tsy le zanak'ondry no resahan'ny Mosesy fa le pasika no vonoina. Kanefa amin'le pasika le faefatra amby folo volana anisan'ny de le zanak'ondry tsy misy kilema no vonoina. Ahiatro zany de tsara ny afantarantsika azy, tsy misy hoe tena zanak'ondry velona, tsy misy pasika velona, fa ny zavatra hitatsika de famonoana, vonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, vonoana ny pasika ozy Mosesy. De aty amin'ny andininy fa 7:20 de 7:20 ary raha notany anareo ny zanakareo hoe inona no anton'izao fanompona ataonareo izao, de ho lazainareo hoe zao de famonoana ny pasika Jehova zay nandalo ny tranon'ny zanak'Israely tany Egipta raha namelony Egiptiana izy fa namonjy ny tao an-tranontsika. Vonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema. Rehefa vonoana, hoaninareo faingana izy fa pasika Jehova. Zany hoe hoanaingana le pasika Jehova. Ohatrany hafahafa. Fa zay le hoe soratra masina manazava soratra masina. Ny teny Mosesy tamin'ny zanak'Israely, vonoa ny pasika. Namoa famonoana ny faefatra amby folo ny volana Nisanina. Fa le daty aloha de faefatra amby folo ny volana Nisanina, tsy miova io daty io. Ary amin'ny andininy fa 7:20 de famonoana ny pasika Jehova. Vonoana koa le pasika Jehova. De ao le isaritatsika ny saina mba hatakaratsika zava-miafy ny pasika. Fa vao miresaka pasika de tadidio ty misy famonoana, misy fahafatesana, zay ny pasika. Misy famonoana, misy fahafatesana. Fa ny amaranantsika azy de ijeritsika raha vonoana ny zanak'ondry, vonoana ny pasika, vonoana ny pasika Jehova, zavatra ray ianaingy mampita ao anatin'izay, ao anatin'ny faefatra amby folo ny volana Nisanina. Famonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, mira. Famonoana ny pasika, mira. Famonoana ny pasika Jehova. De andeha solotsika le pasika, zanak'ondry tsy misy kilema. De le ary amin'ny toko fahenina de vonoana ny zanak'ondry tsy misy kilema, la zay ray taona ozy. Fa ty amin'ny tenen'ny Mosesy hoe ka vonoy ny pasika de solotsika zanak'ondry tsy misy kilema le pasika, vonoy zanak'ondry tsy misy kilema ny dikany. Rehefa tonga ty amin'ny andininy fa 7:20 indray hoe zao de famonoana ny pasika Jehova de solotsika foana le pasika hoe zanak'ondry tsy misy kilema, de vonoy zanak'ondry tsy misy kilema ny Jehova. De la sara tsaina amin'izany fa resaka sady famonoana, resaka fahafatesana foana ny zavatra misy eo. De eo nisaritana ny saintsika hoe pasika manahoana mitondra fanafahana ho atsika. Ary teo no nafahantsika ny teny vita soa ny pasika, nantandrona faefatra amby folo ny volana Nisanina tsika, nantandrona le 5 avril andro alahady, afaka daholo ny olona rehetra, afaka zao tontolo zao, satria nahoana nisy famonoana, nisy fahafatesana, fahafatesan'le zanak'ondry tsy misy kilema, fahafatesan'le zanak'ondry tsy misy kilema ny Jehova.
tamin'ny andro paska zay niteraka fahafahana de matoko sy mihena fa azoty iaintsika ary de mbola mametraka ihany ety ampamarana tsy mahafaty antoka ny mamantatra reo olona raha mety amintsika de raiso raha ohatra ozytsika hoe tsy mampaninina anay zany fa ny anay ny anay ihany tsy mampaninina zany eo nijerefantsika maandriamanitra fitiavana anio andriamanitra eo vavakisika zay andriamanitra ray misotranao izay noho ny fahasoavana lehibe zay nomenao nafahanay niditra somary lalindalina makasika ny zava-miafina ny paska zay anisany teny fampanantenana nomenao ny zanak'Israely ary teny fampanantenana omenao ty zao tontolo zao ty koa de misaotra Jehovah'Andriamanitra ray midera mankalaza ny anaranao fa afaka zao tontolo zao kanefa sokafony masom-pananay atakatra ny hevitry ny teninao de misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy, amen.